Esakilany mitakiny any fanany tambokaramany tamin'ny fitsaranany fanadinana ara-panatanjahantena tamin'ny BEPC tamin'ny taona 2012 ihany koa ny mpampianatra EPS na ny mpampianatra fanatanjahantena izany. Noho izany mandrahona tsy hamoaka ny naotiny fanadinana ara-panatanjahantena farany teo izy ireo. Ny akon'izay. Mety tsy hamoaka ny naotiny fanadinana ara-panatanjahantena ireo mpampianatra EPS araka ny fanazavana nentin'ny solotenan'izy ireo dia tsy mbola nefan'ny fanjakana ny tambonkaraman'izy ireo nandritra ny fitsarana fanadinana ara-panatanjahantena BEPC tamin'ny taondasa. Ny volana Mey toy ny volana Jolay lasa teo no nitanterahana ny fanadinana ara-panatanjahantena ho an'ity taom-pianarana ity. Efa vonona avokoa ny naoty avy amin'ny mpampianatra ara-panatanjahantena 20 ao anatin'ny foibe-panadinana enina eto Andrenivohitra dia Ampefilo, LJJR, lycée Faravohitra, lycée Andohalo, lycée Ambohimanarina ary lycée Nansana. Saingy mety tsy hatolotry ny mpampianatra ara-panatanjahantena amin'ny tompon'andraikitra izany raha toa ka tsy voavahaingana ny olan'izy ireo. Marihana fa ny alatsinainy 20 Jolay ho avy izao no anatanterahana ny fanadinana tsoratra amin'ny BEPC. Aoriana io ny tokony hanomezana ny naotin'ny mpianatra ny safidin'ny taranja ara-panatanjahantena. Ity taranja ity izay nosafidian'ny 700 mpiadana amin'ny fanadinana BEPC na dia tsy tafiditra amin'ny taranja tsy maintsy atao aza.